Nandalo teto Madagasikara ny délégation avy amin'ny vomeran'ny fampitaovana sy ny oentimanana eo amin'ny Kongresy Amerikanina tarihan'ny filohany John Smith nanao tombana ny vokatry ny fampiarana ny lalàna fanamorana ny fanondranana entana makany États-Unis na ny AGOA. I Madagasikara izay tafaverina ho isan'ireo mpisitraka izany ny taona 2024 raha tokany esorina tsy ho ao anatiny ny taona 2020 taorian'ireny krizy 2020 ireny. Ahina ho ratsy ny naoty ka isy indray ny fanoliana ny Madagasikara ankehitriny noho ny olana ara-politika sy ara-toekarena lalovan'ny firenena amin'izao fotoana. Ohatra amin'izany ny fanapahan-kevitra noraisiny HCC nanaisitra ireo filohany na andrim-panjakana roa lehibe, ny AGOA izay isany mitaky ny fampiarana ny fanjakana tandalana sy ny fahalalahana politika ary ny politika fampianana ny fahantrana iadina amin'ny kolikoly sy ny fiarovana ny zoma olona. Ankoatr'ireo mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny fahafahan'ny Madagasikara mampitombo ny vokatra eto an-toerana. Ahoana ny fahafahantsika mampitombo ny vokatra eto amintsika? Misy ve ny fepetra izay omeny fanjakana na fanampiana omeny fanjakana ho an'ireo sehatra tsy miakana izay voafaritra manokana ao anatin'izany mba azo mampitombo ny vokatra tokoa, mba azotsika mameno ny zay fangatahana tadiaviny zareo. PDB mihitsy ny commande izy ny any amin'ny entreprise France any, PDB mihitsy ny commande enjehana amin'izao fotoana izao, ary ireo mpiasa efa ampiakinasa dia manendrika fotoana PDB mihitsy mampitombo fotoana iasana. Raha ohatra zany ka tanteraka tokoa izay fampitomboana ny vokatra vokarina, tokony vokarina izay tokony isy ny fitombon'ny mpiasa ho raisiny, dia voavaliko inge ny olana mipetraka amin'ny fanjakana ilay hoe fanomezana asa ny olona fa mila fampifanana zay le capital humain information tsy maintsy omena. Ratsy hevina lalàna nivoaka ny taona 2000 ahafahan'ireo firenena mahafeno ny fepetra aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika manondrana vokatra mihoatra ny 700,000 tsy misy haba makany amin'ny tsena Amerikanina ny AGOA. Ahatratrarana ireo fepetra enjana azona misitraka ny AGOA mila mametraka na manao ezaka mitohy ampiroboroboana ny toe-karena mifototra amin'ny tsena, ny fampiarana ny fanjakana tandalana sy ny fahalalahana politika ary mizo misitraka ny dingana ara-dalàna iraisan'ny rehetra ireo firenena liana amin'ny AGOA. Ankoatr'izay, takina amin'ireo firenena misitraka ny AGOA ny fanafoana n'ireo sakana ara-barotra sy amin'ny fampiasam-bola ny États-Unis sy ny fametrahany politika fampianana ny fahantrana iadina amin'ny kolikoly ary ny fiarovana ny zoma olona. Maro ny andraikitry ny fanjakana anatin'izany, saingy tokony omena sehatra ihany koa ireo sehatra tsy miankina. Ohatra zao fanajana ny demokrasia, fanalalahana ara-barotra sy ny sisa ohatran'izany, zany hoe fanatsarana ny climat des affaires ao sisitsika. Izay no andraikitry ny fanjakana, dia izay no resahana. Fa ny ankoatran'izay amin'ny hoe tolotra sy tinady ny sehatra tsy miankina no mahay an'izany be lavitra mihitsy, ary afaka miaro ny tombotsoany an'izany satria izy no matiantoka ao anatiny. Raha ohatra ka tsy mahay manao an'izay fanarahana zay, dia mba eo zany dia tokony isy fiaraha-miasa ny tsy miankina tsy fanjakana, io le 3P izay trandradradraina foana. Tamin'ny fihaonana délégation teto iny zao dia ny fitondram-panjakana ihany no hitantsika hoe nihaonany, fa satria fanjakana Amerikanina moa no resaka, fa rehefa hiditra amin'ny atsipoliany dia tokony isy fanarahana, fanafaratsiny, fifampiresahana amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa, hoe malalaka afaka manondrana izay entana tianareo vokarina marina ve nareo. Ny volana septambra ho avy izao no tapitra ny fifanarahana ao anatin'ny AGOA ka mila avaozona indray izany. Araky ny tarehimarika avy amin'ny gouvernemanta Amerikanina, mihoatra ny 427 tapitrisa dolara Amerikanina ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny États-Unis sy Madagasikara ny taona 2020. Ao anatin'izany ny fanafarana sy ny fanondranana. Ny 227 tapitrisa dolara amin'io dia vokatra naondrany ny Madagasikara makany États-Unis, ary ny 220 tapitrisa dolara dia vokatra avy any États-Unis naondrana nankaty Madagasikara.